Tatato ny zavatra voalamariko dia maromaro ny olona vaovao manaraka atsika amin'ny fandarana tsy somary ratsy an'izany au contraire hoe mivelatra ny fandarantsika mivelatra amin'ny maro zany raha izay no ilazana azy. Okay. I resaka andro rajelontsika hoe aty à Paris izy amin'ny fotoanan'ny Pentecôte izy no tonga aty. Zao za moa zany le araky ny teneniko anareo hoe zany tsy mpanohatry, zany tsy mpanao politika fa mpampanao politika, mpanao gazety mpanao investigation milancer alerte mampitandrina zany hoe tandremo fa zao. Ka raha izay no raisina hoe fanoherana dia tsy mampaninona fa zakako anazy satria effectivement tsy mahazatra ny malagasy ny hoe ino ianao mampitandrina hoe tandremo tsy mety zao ataonareo zao fa ohatran'izao zao ny dinamika entiny io tsy mety ataonareo io. De ny andro rajela moa dia mazava be tamin'izany andro hoe ny dinamika entiny io tsy fahaizanao io andriamatoa andro rajela, ny dinamika anao io fanaonao mieboebo io, ny dinamika anao miavinavina io. Zany andro rajela zany manko tena lazaiko fa izy za nanoro azy tena tsy afeniko zany tsy mamenatra azy zany satria raha-pirenena ny tenenina rehefa tena le misy tena mafana be iny dia manoratra anazy tena tsy mety zao ataonareo zao ohatran'izao. Dia en même temps moa petahako aty amin'ny atsika aty amin'ny fandaharana aty fa taloha izy zany namaly ihany fa théorie izy rehefa tsy nanana solution izy amin'le problème izay mitranga eo amin'ny firenena dia tsy namaly intsony izy fa nataony resaka havona le izy. Toy zako hoe anakaboko any tamin'izany hoe tsy zany no potika fa elahy no potika fa tsy zahy. Za manome hevitra an'la presque gratuitement satria tsy mba hitako zany hoe iny andro rajela ka hoe nanampy an'ity fandaharana ity na hoe nisy zavatra nataonay ka iny andro rajela zany la hoe ndao mba ampiana fotra mba manana mouvement de citoyen io zavatra ataony miaraka sy malala io ohatra mitaizany olona alala marina mahay manadiady sy ny karazany. Zany zany ahafahany tena zany mitsofotsofoka sy manana ino izy teo malala mifantatra zavatra fantatra alohan'ny olona ary zavatra tena hoe hautement confidentiel sy mbola au stade-na renseignement raha zay ny tianareo. Tamin'ireny 2020-2021 ary ny anahy moa zany efa nanomboka tany amin'ny 2011 na pour ne pas dire hoe efa tany amin'ny 96 ary 96 satria samy manana parcours ny rehetrarehetra y a des hauts et des bas fa raha ohatra fotsiny tamin'ny Andriamatoa Andro Rajoelina dia nanomboka tany amin'ny 2010-2011 resaka maromaro zany fa ny amin'izao fotoana zao zany ny hoe lasa saina ny olona hoe ahoana ary zany dia tsy maintsy azavaina hoe de quoi ça ressort ahoana ny attitude ny frantsay par rapport amin'izany satria ny tena important ao anatin'izany revo zany dia zao ary oakotsika tsy on ne va pas se leurrer zany fa tena attitude ny frantsay no andrasan'ny malagasy hoe ahoana kosa ary zany revo zany, ahoana ary zany revon'le rony zany eto misy fitondrana voaviana no niraisin zareo ny filoha Mikael Randriniriny dia io ndray fa hoe aty à Paris Andro Rajoelina zay le izany dia hoe ahoana ary zany imbroglio sa inona. Dia zavatra teneniko anareo
Ary tsy haiko rehefa nitantarany tiana tsy. Ny avantage koa de fantatro i André Rajoelina tamin'izy mbola vao hoe tsy DJ, i André Rajoelina tsy DJ fa animateur. Izy le mpanotranotrana izy zany le vous êtes là, de i André Rajoelina le manao an'iny. Encore une fois, de i André Rajoelina manao an'iny. On y va, de i André Rajoelina manao an'iny fa ny DJ zany na mpira etsy amin'ny ilany etsy. Ary spécialiste izy amin'iny le animation taritarika olona manao an'izay iny. De zao, talohan'izy nanao an'iny de fa fantatro satria reo neveuako reo any tena namany, ary tateo aoriana moa izy de miresaka tamiko mihitsy, fanantona mihitsy sy ny karazany, ary presque ohatrany hoe zanaka trano zany raha zay ny tianareo. Za ary anisan'ny teny anazy tamin'izany hoe raha mitombo fa indrindra io lasa lavitra ranga. Fa izay tenenako zay zavatra zay, tateo aoriana rehefa nahita anazy tena miresaka sy ny karazany, hitako hoe c'est un bluffeur. C'est un gars qui aime et qui adore les défis. C'est kosa aloha c'est un challenger zany, izy tena tia an'izay izy. Ary ny azy raha vao tsisy défi ny fiainana tsy m'intéressé anazy. Surtout amin'ny zavatra tiany sy hainy, de tena tiany manao défi. Fa n'empêche que, zay zany qualité zay, zay tia manao défi zay. Fa n'empêche que, izy tena bandy mahay bluff izy. Ka raha tsy mahalala an'izay le tetrany André Rajoelina zay hoe mahay bluff André Rajoelina, expert mihitsy izy amin'ny resaka bluff. Takan'izany koa Ravatomanga. Enjana be raha i bluff, ary zalahy mahay mody maty. Mody asiny am'izay le miteny mody moramora zay. Amely anao izy am'izay, na amitaka izy am'izay. Tsika tsy manao an'izany paterozy zany Fleury. Ay zany, zany ve nanimbako ny... Ohatran'izany no fomba firesaka zalahy rehefa anina. Mody malemilemy, tsika tsy manao, za tsy manao an'izany, tsy manao volamena zany tsika Fleury. Ay, André Rajoelina zany moa de ohatrany hoe miresaka amin'ny mason-dapolo, miresaka aminy rehefa miresaka aminy ahoana ny ohatran'izao. Ary ny troupiny zalahy mihitsy ny ohatr'izany. Reny Raolidina reny manko tsy tena namany reny fa reny olona piasapiasa. Rasoa Marimaky reny tsy namany reny fa piasapiasa reny. Fa tena hoe le mpinamana zalahy zany de ry Mamy Ravatomanga, ry Sylvain Rabetsarona, André Rajoelina, de ry aloha tsy tonoko nefa fa tsy tiako manenjika resy. Après an'izay zany deuxième cercle. Fa reo zany tena, reo le miresaka amin'ny biby hitanao. Tsika tsy manao an'izany, tsika dada ty mety. Nefa ao ambadika ao fatina alika. De ianao zany raha tratran'le bluff-ny André Rajoelina de eo anao mipararetra eo. C'est un coup de bluff. Le fait qu'il vient, le fait qu'il vienne, si l'on peut dire, à Paris, c'est un coup de bluff. Satria les dates sy les jours aloha tsy mikolla hoe tonga zoma, de sabotsy, de lahady ny Pentecôty. Raha tsy diso ady ny zanany mipetraka aty Frantsa aty Europa, vavy. De mety surtout ny tena hiaraka amin'io ngamba ny tena tongavan'izy mivady aty. Fa tsy resaka zavatra hafa mihitsy hoe par rapport, mety hanararoatra amin'izay mety fionana mety ho vita. Fa sans plus ni moins. Fa io zany le coup de bluff. Eo am'le date le andro hatongavana fotsiny de fa hitanao hoe io ndray le coup de bluff ny André Rajoelina. Mieritreritra ny olona vendrana mihitsy izy. Ary misy voany. Satria henoko any amin'ny gouvernement any amin'ny primature any amin'ny présidence. Ahoana io baina? Ahoana nareo zao tena malala an'io? Ahoana fandehana io? Fantanina. Oza ke minary reto mba mora panika. Efa nilaza tamin'ny tapabolana hoe raha misy olona mahay manonga-panjakana. Tena teneniko zany. Raha misy olona mahay manakorotana, mahay manonga-panjakana de André Rajoelina.
Satria nampianarina zany izy ary lozan'le nampianatra azy. Fleurirako-Tomalala io tompoko. Hainy io. Hainy io manakorotana io ary tena ohatrany hoe tena expert am'izany izy. Satria mbola kely izy defa niaina tam'izany zany hoe ahoany zany hoe mamerina andratsiraka eo amin'ny fitondrana. Fa 2 taona 3 taona teo fitondrana andratsiraka de indray ny dadany nanongana azy. Fa tsy naomby. Tsy mbola natoky any Andry Rajoelina ity zanako ty nefa may. Fantatry Andry Rajoelina tsara hoe ahoana amin'ny fomba fifandraisana amin'izany atao hoe faritra iva. Ahoana amin'ny fanaovana conception ana fanakorontanana fantantsara zany. Ary eo nahafantarako hoe ty koa ty koa ny Andry Rajoelina. Parce que c'est comme si c'est déjà vécu zany on va dire. De tafiditra ao anatin'le stratégie an'le fanakorontanana. Fandemetsaina. Le tonga ty à Paris, ny alakamisy, tonga zoma maraina de hoe anavitra Angara Vatomanga. De miororodoro zao tontolo zao. Raha ny tena marina. Ny zavatra mety inoko de hoe manana namana izy. Any anatin'ny appareil gouvernemental any. Any amin'ny niveau amin'ny présidence any aty. Fa io tsy namana io tompoko. Ny aty ny raharaham-pirenena tsisy mampinamana zany. Ary raha ny fahafantarako ny fomba fanaovan'ny frantsay hatram'izay. Sauf le tena hoe hautement confidentiel. Indray aloha tsy lozan'izay tsisy an'izay. Raha miaina ao anatin'io sehatra io zany. Fa za tsy mino hoe isy io fionana hautement confidentiel io. Satria ny antony de zao. Tena narary amin'ny frantsay neny nataony Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Tena narary amin'ny frantsay nataony Andry Rajoelina sy Ravatomanga ne. Tena ils se sont appuyés sur 3 projets majeurs. Les centrales électriques, hydroélectriques. Retour d'ascenseur amin'ny fanaovana autoroute. Fa inona ny valin'izay? Ny 3 andrala tao anatin'le groupe, tao anatin'le pool d'investisseurs. Groupe frantsay anisan'ny matanjaka hoe groupe Lafarge. Anky fareo izy Lafarge. Satria rehefa tsy nanaiky ny raketa nataony drala. Zay rehefa andehany, zany ny soritra menamena no anany, tsy azo avoaka zany. Rehefa tsy natatatra le rony, de nalony ny ala. Ary société ray na roa ny tratrany zany tao Madagasikara. Hoe tena aloha raha zay hiala fa tsy mety aminay zany. Satria effectivement raha ohatra société manana comptabilité rigide zany. Zany normé zany. Manana ISO zany na tsy haiko ny fiantsoana azy amin'izao fotoana zao. Tsy possible mihitsy ny amoahana vola andeha hanaovana commission. Ekeko fa misy astuce be dia be azo atao. Fa ho an'ireny société reny le groupe multinational matanjaka be reny. Takany hoe Lafarge. Takany hoe Exxon. Sy ny karazany sarotra be le manao magouille. Fa io tsy maintsy misy zavatra le mamoaka vola. Tsy fantatra hoe ahoana destination affectation ty fa de hoe amin'ny anarany ihany na de alefa amin'ny Maurice de compte offshore de aveo avy amin'ny Maurice le izy mandravona any amin'ny Panama Papers. Mafy loatra. Ary sako no miteny fa isaky ny réunion zay mitranga de hoe non, tsy mila nintsony. Il faut plus qu'il revienne. Il n'est pas bien pour le pays. Il n'est pas bien pour les Malgaches. Il n'est pas bien pour l'international. Fa kam mijoro vavolombelona zany.
Donc, raha tonga ty nga andro radiol, tsisy ministra andray an'iny. Raha tena hoe misy de misy olona andray azy ka hitonatonana andray tsy hanadra tena, de simple directeur, takan'ny opposition tamin'izany andro. Tsy miangatra mihitsy ny frantsay amin'izany, tamin'ny opposition tamin'izany andro anao nivoana directeur mandray an'le mpitolona gasy. De simple niveau directeur angambany. Raha andray ny frantsay fa mety hiteny kizy hoe non, mety manimba zavatra, vino zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Le contexte ne répond pas. Le contexte nous contraint de ne pas vous recevoir. C'est autre chose, valide diplomatiquement avec vous. Le contexte ne nous permet pas. Le contexte nous contraint. Azadine, faut malum voendrikendrika ny frantsay hanonga mpanjakana ny Madagasikara. De tsy ampiray volana akory ve izy andray any andro radiol, ka raha tsy vendana le olona amin'ny resaka diplomatie sy ny stratégie. Raha isy ny eo fionana amin'ny andro radiol andray, eo iona amin'ny andro radiol de mandefa olona ry zareo. Tsy fantatro olona hoe izy ty olona ty, na izy ty, olona vitsivitsy mety malala an'io. Taka ny zavatra nataonay tany amin'ny volana Desambra, niona tamin'ny nalefa, niona tamin'ny ino izy teo, ny PRRM tany Madagasikara. Ve ianao ve ahoana iona amin'ny Emmanuel Macron, ve ianao président Emmanuel Macron, ve ianao sa tsy? Sa ianao matahotra azy? Iona tsy matahotra azy izy président Michael, fa iona aminy ako inona ny problème. Raha izay raha de ho atao izy président Michael. Rehefa manaiky ianao dia ampinay koa ianao amin'ny resaka lobbying zay mety ho ataon'ny afrikanina par rapport aminareo. Ampinay koa ianao amin'ny resaka relation amin'ny bailleur. Tsisy famatsim-bola ho tapaka zany. De izany ve no zavatra mitranga? De iny le frantsay andeha animba teorana fotsiny, animba olona hoe anefa ny confiance manomboka rétabli any Madagasikara. Efa fampiresaka amin'ny filoham-pirenena anankiroa, tsara fantatrareo zany. Après an'iny le resaka soi-disant coup d'état iny, fampiresaka tamin'ny téléphone. De misy azany va de iny hoe autorisena zany ohatra Quai d'Orsay andray an'ny andro radiol minitra. Ministry ny Quai d'Orsay? Tsy mihinao zany raha zany kosa misy de efa tsy mahay politique, tsy mahay diplomatie intsony zany ny frantsay raha ny tena marina, nefa raha misy ny firenena anisan'ny mahay diplomatie de ny frantsay. Zany da ohatra hoe fa le izy tsy fatarako n'izy matikambo iny tsy angataka audience zany izy. Tsy angataka an'izany izy. Ary ny frantsay mihitsy vao maika tsy hanavitra an'izany mamira vatomanga zany. Betsaka ny zavatra fantako tsy hatongavana amin'izany. Misy ny azo tenenina, misy tsy azo tenenina. Karaha ohatra tsika zany miasa saina amin'ny zavatra ohatr'izany, tena inona ny plan lere, inona ny drafitra lere, bluff io. Bluff io. Ary izy expert amin'io izy. Tsisy mahavoa azy. Zay lany manao joueur de poker reny mibandy reny. Olona manao poker zany raha vao tsy mahay bluff ianao aza manao poker. Taraiky azizy eo ianao. De meno coup de bluff ianao de miparitaka daholo nareo menaka avy. Tsy izy ombadiny eo ne misy armadana communicateur mamoaka hoe zao le antony atongavany aty, zao ny antony atongavany aty. Fa à aucun moment ianao anatin'le
narratif ataon'le journaliste tsy mahita anao hoe inviten'ny ministre zao izy na inviten'ny présidence na inviten'ny secrétaire général ny présidence na ny conseiller spécial momban'ny Afrika auprès ny président tsy mahita an'izany ianao. Za zany atao hoe lasa communication sans tête ni queue zany le zavatra. Tonga aty de hoe anao an'ina de amin'iza ny resaka an'izany. De nahitanao hoe coup de bluff le izy. Bluff le izy. Satria za zao raha hiteny hoe juillet hitatsika tokony nisy ny fahatongava amin'ny filoham-pirenena malagasy aty. Za tsy tenao aoriana kely eo fa ndao atao hoe 2 volana na 3 volana. Tokony efa concrétisena daholo mako zany zavatra le zavatra nyteneko teny hoe ampinonareo ao anatina feuille de route le zany. Misy engagement grave nataon'ny Frantsay tao. Nanao sini izy de izy ve nanao sini an'izany par le biais ny ministre des Affaires étrangères. De rapidement izy ny violer an'le resaka nefa ny izy miproposer an'le karazany ohatrany hoe tsy fifanarahana vaovao fa ino ty izy teo karazany ohatrany hoe fifamatorana zany. Tsy haiko ny filazana zany karazana izy misy terme maromaro mampifamatotra an'le firenena anankiroa. Ary ny Frantsay ny tompony io hevitra io. De incohérence zany hoe androany izy miproposer an'ity hoe ndao itsika de hiara-iasa zay hanampy anareo ary tena hiezaka mihitsy. De iny izy rapitso mandray olona anakorotana an'le firenena tsy logique zany sady tsy cohérent. Zay ny teneniko anareo coup de bluff io. C'est un coup de bluff. De taraiky eo fotsiny nareo satria mpanao gazety miasa koa ny azy ny je olona manampy azy zany. Fa raha ohatra hoe Frantsay nandrasany hoe iny na horaisiny na ministre Frantsay ary izy de zavatra tsotra be navaliny azy hoe Monsieur André Rajoelina, ce que vous nous demandez, c'est une ingérence. Madagascar est un pays souverain. Ah, ah non, monsieur André Rajoelina, on ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes malgaches. C'est un van. Satria za tsy miteny hoe tsara be ny relation any Madagascar sy la France amin'izao fotoana izao tsy izany mihitsy. Fa tena relation tena presque fragile. Raha mila fitandremana. Mila fitandremana na antsika malagasy na antsika malagasy na ho an'ny Frantsay indrindrindrindra. Ka tsy hoe tonga avany André Rajoelina de raisiny ohatran'ny patron que ny news izy ny teny vainjaika. Fanao velomintsika na tsy nety raha tsy nanazava an'izay